SF Radio. Ilavomena. Tantaram-toy nosoratany Ravary San Johnson Christian na Kalombo. Paly no Tahina, Luizy Ravelosoa no Rabozy, Ralala no Rahery, Christophe Rabearmanana no Rivo. Fikirakoto Arvony no Mpanatitosy, Iandro no nandrindra ara-teknika. Ilavomena. Kaza ahoana le tirivo etsena indray zany tovolahy maefa dia ahoana le ty mba mianatra an'izany atao hoe médecine zany ka inona olona tsy malaza inona mono azo ambary hoe mbola tsy migandra dia miodikodiny eto soavy masoandro eto fotsiny tena traty le tsy mbola tsy miaso io mbola mitady ketrika mihitsy leto zao fa raha tahina angamba ty tena mikandra amin'ilay be fa hitako ohatrany tafatafa mihitsy le ry any zany ve le ty zany oa sao dia tokony hijery-kandrany amin'le ry any le tsika le ty tena hevitra mety zany fa mifiry moa le ry ny tonga ny rive isaky ny ariva foana aloha le ry ny hitako eny avarabohatra fa angaly ty mbola eny atsimbohatra ry zalahy no mipetraka efa any mizara telo aroa ny zalahy no mifindra zany ve sady aleo le izy tena karoana mihitsy le ry na dia hoe any amatony any aza no mipetraka za le tsy efa tena leo amin'le mipetrapetra-potsiny ty ka eny fa na dia tsy miteny ary mahamasiny ao an-tanàna dia mahatsapa tena ho tsy mandray andraikitra foana ny teny haiko vilama ohatra tena zako olo ty tena mahatsiaro menatra zany ohatra no to misy mipitiky zany hoe lehilahy lehibe tsy miasa sady to mailomailo zany foana le tsy elahy rehefa ao an-trano ao sa elahy ve tsy manao toy zany tena marina misy le zany na dia any ao an-tanàna aza ngely izy tena makivy fa ny soana manga fotsiny tsisy ariary tsy manambara vety sonsisy ratsika lety zany fifanalana ao amin'ny lisany zany tsy manambara ray vety zany angely ty ka tena lozy ka tena zany angely teny nisy olo ty zangany tsy miasa atsy hoatsy ty tena averiko amindrony daholo ny teniny sy eo ndray elahy le manao folo letika ka tsy lasako sy mba vazovazan'ireo lety zany sady ireo anabaviny reo koa ve dia anao an'izany mba sanginy azy arina fa sangy fa to sary tena an'le izy koa elahy le tsy mivaholana amin'izany miasa ihany le tsy sady raha zao ny bivoky eo iny zanak'olona miaraka amin'ilay iny tonga tena za hitako lesy rivo ezaka mihitsy lesy vola aloha vao fitiavana ho le iraray zay vady mandeha ho azy eo foana marina mihitsy letsy zany araka le teny hoe vola misy zaka jiabo mandeha ho azy sahoana tena ry aleo le somendala ny laso vao teny mafy ao an-tanànao koa dia hitaraina ty amiko indray la mifiry ny loka ny soavy masoandro izy eo lasa fa raha riva zany makany amin'ny tahintsika okay raiko zany fa dia miandry an'ilay eto ambotany meny zany tsy tahina ve ty manoloana ty le vonresarana isy rivo teo aleo aloha rangahana tonana dia ahoana raha tahina maefa ela lesy izy zany dia inona ho malaza tena vao teo mihitsy le zasy rivo ny resaka an'lahy ny fosa zany ny tovolahy inona ndray ho ny tsikera tenisany anaty eo ka tena ty tsy fisina ariary ty lesiny tena nanitarany hevitra tena tsy salama mihitsy ao mipôsy tsisy zany na dia loso aza aza dia maniry loza lesy fa inona koa zany loso zany raha tahina vola ihany koa ve zany sa inony loso lesy dia atsasaky ny ariary zany vola fahiny avokoa zany maro nely ty tsy fantatsika kehitriny mahakasika ny volantsika fa ny amin'izao fotoana le tia ny ankizy kely aza tsy mety mandray 10 ariary zany ntsony
Sady raha ny amin'izao fotoana izao tena manahirana mihitsy ty resa-politika. Ka ny vola ngehony niozatry ny fiainany. Iza lesiny tsy tia vola, mpanao politika, mpivarotra sy ny bizina rehetra iny. Anika na dia mpitondra fivavahana aza ty miketrika ny vola hiditra any am-posiny. Teo tafa avokoa lesy ny olona amin'izao, sady lasa manao taovoana mihitsy amin'ny fitiavana andravola. Nefa lesa raha izah aloha ro maheva. Ahoana? Tsy hanao taofoana izany raha mbola hoe voly izany. Sady lakalaka ngely tia ny fiainany. Ary ambarako aminahy fa ny vola dia fitady, fa ny arena tia mila vitana. Tena mampirisika be ahitrotra hiala amin'ity fahatrany ty lesy izany resaka taony lazany. Fa zao no mba toro hevitro nomeko an'lahy. Na fiaza lesy ny amalina ny lela tsy atao tsoa. Izany hoe na mamy aza ny vola, ny tena tsy atao sorona. Sady ny vola lesy tsy angidy roviana. Fa tena miresaka an'izany vola sy ny haren'izany lara tahiny. Zay mihitsy ny tiana isy rivionana amin'ny lahy. Sady lahy mba tafa ihany raha mihoatra aminay manana ny mahisy azy koa. Misaotra lesy raha ny resaka ataony lahy no tena efa tena tafa e. Fa tsy ohatrany lahy ity. Mila manao metimety lesy dia tsy hitan'ny olona ny ao ambilany lahy. Tsy besy izy fa motoso mba mamiratra ihany eto tanàna. Etriko fa mitova mahara-paizantsika tany an-dakilasy. Zany angeny tokony mba dindrona kely. Dia inona moa izany no tokony atao raha ny hevitro tsany? Tena mba ampidiro mitsandra any lesy izay mitsamma. Miasa sy atokony kely izy ka miaraka mivarotra fiara midebe. Bizina sy fivarotana ny velomaka. Rehefa misy dia misy. Fa rehefa tsy mandeha izay isira, na dia ny sakafo ny lazatsika. Dia miaraka miafy any aloha zaniko. Rehefa mba misy taorana mba sahazanay lesy any dia mba teneny any. Raha riva mihitsy izay ny saika andeha ho any amin'ny langy. Ka zao re, misy ketrika be moa ny any izy ny deba dia rehefa avy eo izay miona. Fa zao lesy ro mahita. Ahoana? Raha riva eo mboty tamin'ny mena ihany tsika miona. Sady miresaka sera lesy mba misotrosotro kely. Zay aloha fa lasa e. Tonga dia raikitry. Aleo fa lazako rivo dia miandry an'lahy any zay. Okey re. Izay alina ty tahina tenen'ny lazana ry mahefa. Efa mifiry ve letsy zao mbola tsy tonga ihany. Eo indray le ty le tsy maharipery. Efa hoe mbola niresaka mideba noho n'izo amin'izany serabe izany ko inona ary. Vola miditra lesy zany. Sady mety manam-bola zao iny avy any akana kely Ela marina letsy. Sady efa miantoka reve letsy le bandony, miantoka ny sigara lahy. Mbola kalina vola ihany. Ka zany angelesy nanana namany. Fanavitra amin'ny zavatra rehetra. Indrindra amin'izao fahatapahana be izao na dia roso araka ny tenin'le ry azany etsy izy. Ela letsy tsy naheno an'izany feom-bola loso sy ny lavomena zany ka. Fa inona koa ty zany lavomena? Vola fahino ny letsy zany araka ny tenin'ny bebe anay. Matetika mantsy izy tamin'ny fahavelony mitady fatratra ny reny rehefa miakatra ty an-dreny vohatra. Ary tena mividy lafo mihitsy. Fa ataony inona ty zany lavomena zany? Nga mbola mandeha reny eny ambanivohitra lisany. Zany vitsy ambanin'ny ariary. Tsy mandeha tsony letsy zany fa tsy haiko hoe ataony inona e. I lavomena ray ty vidiny 2 arivo. Ary tena nahita folo mahery izy taty. Tena mety ataony haingotrano kosa angamba lesy. Sady ny olona taloha reny angely ty miketrika be. Iny tamile tsy tahina fa jalony ihany aloha vola kely lahy. Vola be zao ny tiako ananana fa tsy ariary na loso na ilavomena an'lahy zany ka. Aleo mihitsy alohana tona ny lety. Kaizakaizy dia ahoana tahina? Ao le zao ro mahefa dia ahoana lesy rivo. Dia ahoana lery tahina zao mahita anareo tafatafo zao. Zay ty manao be ny tanàna eto Soavy Masoandro eto. Ka mbola tsy fantatra lafa ngiameran'ny Soavy Masoandro angerivo e. Dia laha ty lesy ro mahefa dia tsy miomana mihitsy. Any andro foana ny fiainana. Eo ihany tsy mahasalama amin'ny paosiny isan'andro zao ko. Any ka tsy manana na dia vary ray venty azy. Inona andraraiko izay vary ray venty sy losy inona moa filazany lahy le vola kely fa iny tamin'resantsika telo ty? Ilavomena e. Zay mihitsy.
la voamena tokoa moa le izy ka. Tsisy raharaiko andreny fa vola be zao nytiako raha tahina raha misy serany alina mitambatra asy ray alina reny resahana fa reny zao no tena mampahory atsika. Mety zany serany lisany zany tafiditra tsara ao anatin'ny resaka zany. Tsy mazava amiko letsy vola kely miteraka vola be vao maika maizina ka zao re andolo mitsofoka ato amin'ny trano fisotronato dia sady miresaka no mitsidika ny asa atao sady mba mety ihany koa nge serako tany tena mety tsara zany sady mba meo kely any mihitsy aloha mibany fa tapaka tanteraka ny akamo. Ndao le tsara mahefa ao mahita zany fa tsy aty amin'ny lalana aty tario ny lalana zahay mihitsy raha rivo sady alany vola tita avokoa izy lahy vita zay fifandonana mivera sy ny sisa fa atomboy am'izay ary le resaka lara tahina fa tena dodina mihitsy iaina zany. Sady de mbola tsy mamy le banty ty dia aleo resahana fa hanondra ny ondray io rehefa mahazoazo ao ka zao re le vola kely fahiny reny no tadiavina ary tena alainy deba lafo mihitsy zany raha hoe mahita an'izay tadiavina tsika. Le lavomena lava izany fa atao inona koa vola toy ny ariary dimy reny lesy no tadiavina ka misy sary akolary misy marika salombary ao ambadika. Ohatrin'ny ahoana tsara hoe litiry tahina toa efa nahita an'izany tany ambanivohitra bebe anangely ty mpiry an'ireny zany tena tao anaty boritra kely mihitsy ary ny lokony dia toa varahana mena tena zany mihitsy le izy raha rivo mbasonge jereo am'ty amin'ny finday akotiara fa sao dia mba mety aky isyry jereo tsara mihitsy aloha rivo sao dia mba io aoe tena io ty le izy tena io tsy mamitaka any saiko manana maromaro mihitsy izy tany ambanivohitra nataony tao anatin'ny vilanongo taloha reny ao anjorotrano olo ty rivo ahoana reny vilanongo taloha reny koa nge ka tena ilaina be sady lafo be no akany andreny million maromaro mihitsy oty kina mono andrasana raha zany vola be resana aloha zany ho afaka ihany le sy raha izao fa mahafiasatra be ngely ty le vilany sady tsy ampiasainy antsony koa ngely izy aroa inona aloha marika eo amin'le vilany misy soratra mivotra hoe RF eo amin'ny saron'le vilany dia eo amin'ny kibony ihany koa tena tsy mirediredy toy ny alary mahefa tafitsika tena mariny mahafaka atsika io sera vilany sy vola kely io tena marina gy zany dia olona tao zalahy fahatrofaratsy io iny aloha no misy anay sady mbola enjana ihany koa ny lalana makany na faharitaiza lesy na faharitaiza tonga atsika foana raha ohatra ka misy fotsiny ny entana raha pitra any dia afaka mandeha tsika raha izany ny vola sy ny saran-dalana no alainany debarapitra dia lasitsika dia ahoana zany ary zalahy miandranareo tonga aty tsisy amantsy na dia saran-dalana etiko any aza ny fahavononanareo fotsiny ilaina zalahy sa mandany vola amintsika ny deba na ohatriny na lanitsika any fa ataovy matotra fotsiny ny resaka naibe zany tonga dia raikitra zany ko olondehibe mifanaika angetsika sady tsisy olana ny akana azy satria ny efitrano bebe anangy amin'izao tsisy mipetraka ntsony ry dadatosiny antoa reo zanany ihany no mipetraka any sady mandeha zany ko tena no zany fahasoavany zany lesy dia aleo asiana fandombera ihany aloha fa hopany efefokely ndray zany avy any raikitra zany sady lesany ange tsisy miasa raha tio fa tonga dia afaka miainga avy hatrany raha isoaro amin'ny vera dia andao aloha ataony revo fa tsy tena tsy napoziko tsara fanapetoan'ireny le tsy ny deba lary tahina ka sady tonga ve le tsy dia matoky olona be izy zao nahoana tsara fanahy izy fa tsy mena mivadika indrindra hoe resaboly zany mila mahita an'izay tokony karohana fotsiny tsika sady tsaroa fa tsy vola toraka eny ambaravarakely raha zao ataony amintsika zao saran-dalana vatsy sakafo hofatrano ny revena aza ve le izy dia etoana misy antony zany
fa matoly tsy nanaiky sy nanosonisy ireo fifanarahan'ireo a efa tena misy le izy za koa ve moa de amandrika ny tenako sy nareo namako am'izany matoky an'lahy sady mino fa ho salama foana am'izay miposiny ty maefa kamatsika rehefa avy anytsika saona lesa ry namana fa mbola lasa ihany lesany saiko hoe ahoana tsary zany mananamana zany ho any faratsiony efa tamin'ny faty amin'ny bebe an'lisany iny satria mba handeha kely ivoaka ny taninarivo nefa tena tsy afaka rahabola lesy ka ho tonga any any lahy zany letsy sady tsy hoe fa oriana tsony koa no andehanana fa fitadiavambola sy hitrandraka rena sady le raha naheno tsara vidiny le volany teo sy le vola kely tonga de ananganako tsena kely mamanay raha raikitro de ano fianarana le manamboatra fiara ihany koa enjana indray zany vinavina n'lahy zany ro mahefa tonga de mametraka lamina na de mbola tsy mitotona azy ny vola mety tsarany azy rivo sady zavatra efa azo antoka le izy ialahy kosa ve de amitaka sy ampijabaka anay aka ny masoko zao mihitsy ve le tsy nahita an'le izy de ahoana mihitsy kosa moa afaka matoky lisany ary ho afaka mifiaina ny lisany rehefa tonga avy aty fa aza mana sady zaly izy efa tena teo afaka amin'ny fiainany ty mihitsy tena ngeza be ngely ty zany volany zany ka raha hoe amidy amin'ny kilao zany tsy ho afaka velitsika marina raha mbola hividy motora iavy aza mety mbola misy ambony maro sory zalahy ahoana ny azahoanan'ireo vola kely sy volany ino ndotao de milamintsika na de tsy karama azy lisany fa hoe mampiasa vola sy manangana tranompamfaina nge de efa velile be de be lesy zalahy tiako atao fa lazainay samy famidelira foana moako fa zao tokony ho maily foantsika eny fa raha de hoe toerana ambanivohitra aza so misy giavy sy lavaniny any zany mijalonana sy anomezana an'ireo zanatany rivo sy fanampatambazany efa tena piady mihitsy kosa lazany ina milamindamina daholo indrehetra eny marina mihitsy aloha zany teny lazany tokony ho mailo ohatrany foantsika indrindra so misy mahatsikaritra hoe vola be vidiny volany tonga soa ty tanàna letsy lisany eto zany ny fiatsoana fiara ny taxi borosy batao ary ny entana de ndao andeha ho any an-trano tena mba mivoatra tokoa lesy aty zany sady mbola manaja be avokoa ny olona aty sady maro zany vehivavy toy ny anjely zany aty fa mety very mangataka ray aty ihany alesy fa vehivavy eny ty lasa voly zay mihitsy efa maro ihany nge ny zavatra natoko teo amin'ny lafo ny fitadiavana fa tsy mety lesy raha sady manatala vehivavy ny miketrika vola za mba resaka lesy zany ka atao vola foana aloha vao fitiavany aza manaly isany ndao andefatsy miroso aloha kely eo de fianakaviana daholo ny amin'ity tanàna manaraka ity fa tsy etotsika no mipetraka fa ry ambany andrefana ry afity aty aloha afity ale ary izy ty raha matobe miantso an'laty sady to misaritaka bely ty mivolony marina lesy ty tsy ho mpamosavy sady jereo miparaka misolitika toy irenininy reny izy lesy no rabozy na manakaiky amin'ny bebe anay fony fahavelony kozy ty vela zafikely-ndralisy ratsy ambany andrefany za indrindra no izy raha mato rabozy avy aloha ty aodrareko ny felatranana ary mitrodi mijery ny masom-poaingana fa inona avokoa ny dikan'izao fa ahoana ny tsy maintsy jerenao ny tanany de maninona koa ny tsy maintsy mifampibanjina aminao izy ary izy reto olona be fanontaniany reto misy toko idiranao fiasana raha matoty tsy afa-miala aminay io ary marina nge ny fanontaniany io namako io satria tsy mazava amin'ny zavatra tianao atao ary avelao amin'izay koa ny tanako raha matorabozika namako aza tsy manaiky an'izany vao maika fa iza tenany de rehefa misy fotrany anao de mandalova ty amiko ty fa misy tiambarately tokony ho fantatry ary anao koa zafikely ny voalohany jereo ange ty bozan'le raha matobe ty mpamosavy azo tsapa hitanana raha ity ary iny ty vola kely ambozonany aloha amin'izay miaraka amin'ny fanalahidy
Ary inona tokoa le sy nidika ny vola kely ambontsonan'io. Aleo ihany taniny rivo. Andao lesy andeva inona moa nidirantsika amin'izany ny rivo dia andao ihany. Aleo izay andeha raha matorabozy rehefa misy fotoana dia mandalo ihany a. Dray miandranao eto anaka sady taditio fa mbola misy tambaratelo tokony ho fantatrao e. Dia toy izay sy toy izay ry zalahy no mahakasika ny dadato Naivo sy ny Anto Perla. Tsotra tokoa ireo a. Mahafinaritra ry zareo ka sady mahay mandray olona. Marina fa mba mivoatra ty fa vitan'izy ireo milamina sy mirindra be kosa ny tanàna. Ny voninkazo an-jaridaina sy ny sisa tena mahafinaritra le tia. Izy ireo aloha tena mahakarakara e. Tany fahaveloman'ny bebe ry zalahy tena nafotaka ny fanondrahany isaky ny hariva taty e. Indrindra rehefa manao fialan-tsasatra ty. Fa alibe zao bebe tamin'izany hoe fialan-tsasatra ny andro a. Aniry tsara indray ny voninkazo. Io indray le tisy ny any aniny. Andao andeha hamonjy efitrano lesy rifa anomboka indray maefa. Sady zako lesy zany tena mahatsiaro vizana mihitsiko. Ndao ary. Olde dia ahoana aloha le toky e. So dia tokony ho vidiana zao aloha analana avizanana. Toka vely izy no analana avizanana ary maefa. Mety zany. Maninona raha mba hoe ranom-boankazo? Sady toto tanana ngeny misy eto akaikikaiky eto e. Alavidavitra vao misy trano fisotroana. Alefaso amin'izany toto tanana izany fa kiolana izany e. Mazaka tsara amin'ny bandy raha mbola toto tongotra azy. Sady hitako tena falifaly mihitsy izy vao nahita an'le zanaka dadato anareo teo ry rivo a. Mitandrema kely fa sera vilany nonoko sy vola sary akoho lano aleha aty fa tsy anadalany anabavy. Tahina ihany lesy mahita izany eo. Nefa raha mifanaraka moa izay a. Hitan'la zany ry rivo. Efa kajy hafa mihitsy ny eo an-tsain'le ry. Mandro sola ty. Lafatra kosa lesy zany tranony bebe an'lisany zany rivo. Tena marina mihitsy lesy zany raha tahina. Sady milamina fa mivovoka loatra ny tsy laitra mihitsy. Eny e, somary be vovoka aloha ato e. Fa mikopaka kely fotsiny tsika dia milamina io ry zalahy. Tsy mampiritra antsontsika fa efa vitandry dadato daholo. Fa in'lisy ny velo mampitokodina manerana ny trano io e. Mijery tatonony bebe ve? Mahita tenenina koa lesy lahatiry mahefaka. Fa ina mahavariana sy mampiodina ny lato izao ry tahina. Ka le vilanina mbaran'la lesy rivo. Izay nge ny antony andehanantsika aty e. Zay tokoa ny saika adiniko e. Hoe ahoana? Ao ambadika lao le izy ry maefa. Ao ambany seza. Olty rivo sy tahina. Diany ange sisa litino ato e. Aza mba mianiany toy io letsy e. Ao le izy kodiany sisa amin'ny ahoana ary. Fa tena tsy misy tokoa ve ao ry maefa? Tsisy. Aleo aloha jerena mihitsy. Ohatray marina. Nakaiza ny vilany nongo tato. Lozininy ty. Sokafy kely lesy zany ry maefa fa rivavina ny taniny dadato mahakasika an'le vilany nongo gambo zany e. Mandroso lesy rivo. Nanahoana ny tany? Efa nanontaniako tsara ihany aloha dadato fa Mandrosoa aloha lesy aty fa tsy any ambaravarana any no miteny a. Mandrosoa lesy le ry maefa. Mandroso lesy alahy ery akaky ny tahiny ery fa tsy dia maheno loatra olo le ry. ka zao letsy e. Ahoana? Efa nanontany andro zareo a. Dia ahoana? Tamin'ny razana teto ambohatra hono mbola teo le izy fa avy nandevony iny nitsitsy enaka azy. Oka. Tetiko olona maro sady mbola jenjiny ny alahelo daholo ka nisy nanararoatra hono e. Dia ahoana ty zany a? Ary le vola kely misy sarina akola? Aleo tonga dia ho jerena raha izany ka. Zay ahitana an'le vilany lesy aloha atao ry zalahy. Sa ahoany? Ka ny olana ngely ty dia ahoana rivo inona le olana? Ao anatin'le vilany mihitsy misy an'le vola misy sary akola sady maro antao. Dia ahoana koa ary zany e? Inona ny fepetro raisitsika e? Ary izy anefa mety hoe ayahina. Zao e. Misy fanalahidy ray nomeny dadato ihany ty. Ny efitrano ray mihidy io fa aleo raha pitsy sokafana. Sendra mba ao ihany le iziko. Zay mihitsy.
Sady aloha tonga dia vidiana le mafana fa ohatra manomboka ho maizina ihany angeny andro. Mety be mpamosavy tokoa aloha zao ty tanàny ty Rivo. Misy fasana ihany mantsy ao an'rehefa tanàna ao. Azo ekena mihitsy aloha zany sady maizina ty rehefa alina. Ono aly le ramatoa be nresaka tamintsika le mpivarokanana iny vela izy tsy ho mpamosavy. Sady nahavariana tokoa ngely ty le nataony tamin'lahy iny Rivo. Indrindra izy miambozina an'le vola kely iny. Saika adiniko tokoa. Hoe ahoana? Reny ange le vola atao hoe lavomeny raha mbola tsy nahita lisany. Oty raha azoko tsara nge zany mety ny seran'ireny tatiny bebe an'lary Rivo e. Mety ho azo ekeny zany ro maefa. Sa hoe misy heviny ambadika kosa? Fa heviny ambadika ahoana ny tilina teny eny ary tahina? Mety hoe mampandeha ny tsena ohatra, tsy haitsika anie zany e. Azo eritreretina mihitsy zany a. Indrindra ngely ty ny olona taloha ny tena mahay zavatra. Lisa andraikio no mahita an'izany eo hoe koa tsy mpanao ody le tsy mibebe anaiko hitombona ny resaka roa. Mba hevitra sy dinika sendra mba nandalo fotsiny iny fa so atezitra ny lahy io indray e. Ary andao amin'izay aloha vidiana le mafana dia toizana ny dinika avy eo. Andao ary loha e. Sady mba mandeha rivariva ty an-tanàna koa e. Efa taona firy lety zay tsy nisy an'izany. Tsara kosa zany toto-tanana ty zany Rivo. Sady mora telona kely. Mbola am'le tsara mihitsy aloha ny aty. Ny any Antananarivo efa tsy haitsoniko. Fa na dia ny zanaka le mpivarotra teo azangely ty tonga dia milay ohatran'le zavatra mitiny any. Fa miresaka an'izany ho alisany nahatsikaritra zavatra maro aho teny an-dalana teo. Inona nahazo alina tany iray ry tahina? Mety le ramatoa bebe an'le Andriambavilanitra indray zao nentina taratara an'le ritao e. Tsy zany fa raha nandinika ilisany dia toa izay ramatoa na rangahy efa nahazo azo taona toa miambozina ny lehilahy voamena avokoa e. Inona ty ny ifandraisany lamaody aty ambanivohitra lesy ry. Aiza jereo koa le tovavy teo niambozina an'le izy nefa raha misy dia misy iny tsy voaroapolo taona any ve iny. Efa mba ela ihany aloha no mivezivezeko tamin'ity toerana ity fa toa tsisy ifandraisany mety lamody araka ny teny lary maefa zany iny. Mba tsetratsetsa tsy haritra fotsiny ilay iny toa gaga ihany amantsika. Ary toy izy lesy ny rehefa mbola roviana voaraina ny andro. Sa tahina sy Rivo ve zany dia tsy ampidina mihitsy fa za rery angamba ny gokan'io ray litry io ary mba katony kely aloha le tsy ho ila varavarana io ry tahina fa tena mangatsika be zany andro zany ka. Ohatray toa misy olona anio akaky ny lava-prinjio e. Inandray mahavariana ny lao e. Tovavy sa mpamosavy? Misy olona tazako ity teo akaky ny lava-prinja teo miafinao ambadika ao. Dia ampitahory eo indray ty maefa. Mety le zava-maniry eo ambadika eo no hita lahy dia mamorona ny saina avy eo sady tsy atahotra an'izany koa lesy efa misy ody risika ange io e. Mety voahako tapiko any ary raha sendra misy olona manadaly tsika. Eny mety ny masoko tokoa ngamba nefa te atory ka tsy haiko. Nefa tena toa olona mihitsy le ty no hitako teo sady mijery aty ngely izy. Isaky ny makaty le tsy zay dia voasarika foana ny maso anika mihevitra fa olona foana io ravikazo. Sady mipetraha amin'izay lesy alahy tahina. So dia lazainy lafa rabozy mpamosavy eo koa. Moramora ihany lary maefa fa tsy azo tenenina amin'ny alina anio ny mpamosavy. Fa iza moa no milaza aminareo mpamosavy rabozy mpivarotranany ny olona lesy Rivo tonga dia hita amin'ny endriny eny foana. Tsy hain'lahy koa izay ataony aniko. Mety mivoaka alina izy fa tsy hainy lahy. Raha mpamosavy le tsy rabozy tsy izahay ve no maty voalohany teto an-tanàna satria dia ao foana no metsena ny kojakoja fanampin-doaka. Fa mety tsy maninona izy amin'ilisa fa namany ny bebe anareo ka lazay lafa mpamosavy koa zany ny bebe anay. Reto koa zany dia manao resa-jaza kely ataovy ny Rivo dia norangahatory otra misy mandeha nge zany eo tokotany zany hatray marina. Nisy nanimpy ray milanjy io zalahy sady avy eo mbaravara-kely mihitsy. Idio malaky ny trano sy ny varavara-kely ry zalahy. Marina lesy tsy mpamosavy zany.
Mba enzana koa ny seho alina iny zalahy. Tena saika tsy narainako ny andro. Tena nazako azy le ry Tahina tena nanao ohatran'ny lazaniko. Fa nagaga ngery zalahy dia tamin'ny fahavelon'ny bebe tsy mba nisy tranga toy izany mihitsy teto hoe. Ka inona zany ny fepetra raisina mahakasika an'izany e? Tena raha ny hevitra aloha ry Zola. Aleo rangahy irina le vilanombo dia miala faingana amin'ity tanàna ity. Efa nyteny an'izany ihany le tsy alary mahefa. Aleo tokoa alaina fa nalahidiny meny dadatoa omaly iny dia hojereny le efitrano ray ao sendra ao le vilaninongo sy le vola misy sary akoholahy. Sady aloha jerena dia ny somaraina izao fa haniditra amin'ny melo mihitsy fa tsy laitrako indray ny iverena an'ilay omaly iny e. Fa io ambina ataoko io koa aloha tsy maintsy akako torimaso rahaliva e. Tena natahotra ngialy ity alina e. Io mehezana lesika mora fa tsy nahendry amin'ny mahefa be any anty mihitsy le omaly ina. Ny zavatra amin'ny toka. Ka le ry kosa ny resy miantso lozy sady hoe voany any ino izay miseho milay eo. Rehefa tonga nefa ny tokoa ny foritra ihany le ry. Zavatra mbola tsy fahitako tamin'ny fiainako kosa angely ty reny. Indrindra lolo hoe matoto hoe mpamosavy hoe tena faran'izay atahorako mihitsy indrindra alina ny andro. Fa araka ny tenin'ny bebe anay ngely ity dia hoe ahoana? Rehefa fosafosaina hono ny mpamosavy matetika dia tonga sy manantona tampoka anao. Izany ve? Na dia andro atoandro aza ve? Ka andro atoandro mihitsy zany ambarako anareo zany ka. Ka raha zany ange mety ho tonga rabozy. Mety tsondray loza ality. Aleo aratsoko iziko. Ay mba matahotra ihany izany. Hoe tsy mahazo fisaina sy resana angeo ary reny indrindra efa nisy an'iny toe-javatra alina iny. Sanatry mpamosavy tokoa rabozy. Ka za angely izy efa tsy miteny tsony mahefa ihany manondrana eo io. Tsisy raha rahiko an'izany lesy. Aleo tonga eo izy. Rabozy. Zay anaka misy olana nga ianao. Ohaty zay lozy inony ity. Io tonga io rabozy fa ahoana e? Azafady ry tompoko, tsy antso anao tsony a. Sendra manandrano a dia eniko ny fiatrona a dia nividy aloha fa misy inony. Tsy misy re ny antso fotsiny ka. Ary iny dia mampianana ny zafikely raliza fa misy inony. Tsy izany bebe a. Tahitra fotsiny zahay tamin'ny nahatongavanao teo e. Fa inona ny nahatongavanao eto aminay e? Efa voambarako teo fa avy nitsidika olona tetrabaraka tetra aho a dia nahenonao ny antso ahy. Tena Sore, raha misy manahirana anareo afaka miantso ahy foana nareo. Dia tena miala tsiny re raha matorabozy a. Dia rehefa vonina sy masotro ny resaka amiko ianao dia manatrony eny etreny eny eo foana zay fa lasa. Mofety zany le feo mpamosavy alina zalahy, le feony mety io. Moramora ihany lary mahefa amin'iny toka iny e. Jereo nge ty raha efa mamy mbola miboboka ihany. Hita ho alesa ry Tahina efa tena mamo angely ty liry e. So lesy dia arary eo a. Tena aleo lesy asotro fa mba hanala tao raha tena mino tsy maintsy tonga io le rabozy mpamosavy. Misy marina ihany aloha ny azy. Sady mason'le raha matorabozy iny ka mandinika mafy ny toeran'ny fandrindratsika. Zao le tsy nao atao mba ialana amin'izany a. No zay. Vadika ny fitafiana izay anaovana na le farany ankoditra iny aza. Sady zao rehefa mahaliana be tamin'ny raha matorabozy teo anga matahotra lesy dia mamono sesa tia. Tsisy olana lesy zany idina tsara fotsiny ny trano dia milamina. Saonao zo lesany. Sady aleo mihitsy atory amin'izay ka. Tsy tadidy hatramin'le hijery an'le vilaninongo ve letsy noho ny fatahorana an'le rabozy iny. Aleo anga tonga dia jerena mihitsy le vilany rapitra dia
Allora mody dia zay ty mandray tandava ty. Tsofy any jiroro mahay fa dia matory amin'izay tsy vonana ny jiroko. Aleo aloha izy atao maro toerana fotsiny dia atorytsika. Zay ary tafandrimandry daholo lisany dia mba vadibadio le tsy mahefy io rehefa riendrika eo sao sanatry maty eo ka. aloha ianoka ny alina mamy tsy eritreritra zavatra mampatahotra mihitsy aloha rivo tonga ny fotoana aniona ny lorako anao ny fahefana feny. Fa fizy zany Za ihany bebe raliza ihany. fa hono ngamo ianao tsy efa maty. Aza mana ary aza asiana volana ny mahakasika izany velona maty izany fa ny afatra arahina. Dia ahoana ny atao amin'izany ary bebe fa misy inona tokoa aloha Aza manahy ianao fa ianao ny solo tena amin'ny adidy sy tantsoroka izay ataoko amin'ireo mpikambana. Fa mahakasika amin'inona izany ary bebe Ny etalohanao amin'ireo namanao ireo dia moramora sao taitra ireo ka tsy ho hitanao tsony. Aleo fa hiala moramora ary sady misaringotra amiko ihany koa ny tongotra izy roalahy matory reto aleo ary hiala moramora amin'izay dia ahoana amin'izay ozy bebe? Zao araka ianao tsara ny toromarika rehetra. Izany lehibe ny lavomena eto amin'ny faritra misy antsika ary manaiky izay ambarako avokoa ny mpikambanao. Tena tsy misy azoko mihitsy ange izany ambaranao izany ary bebe inona ny tianao ambara dia fikambanany lavomena ahoana? Fikambanan'izay mpameny ny alina eo. Mpamosavy eny tianao ambara ary bebe Izay indrindra ny malaza azy raha tsorona nefa mpanao ny soa ihany izay fa tsy mpamorika akory fa lozy iny ty ambaranao mpamosavy izany ianao dia za koa no mitady hoentinao amin'izany ve? Moramora ianao revo misy lamina rahanao dia tsy hiteny sy anambaran'izany tsony ianao. Tsy hanao an'izany mpamosavy izany ary bebe raliza. Tsisy mpandimby anaka ka mangataka anao satria ianao no mahery vitana ny mpianakavy ka hanysafidy. Bebe ahoana tsy mety amiko mihitsy izany ary tsy hanao an'izany mihitsy koa na misy inona na misy inona. Ampafantatra anao ilay misy ny valay lavomena dia ho hitanao ny mahakasika izany ary omeko ny fanalahidiny izany ianao. Ohatray toa miainga ho azy ange izany tongotro izany ary toa mandeha mafy be aty amin'ny elakelam-pasana. Aza mananaka fa eto no ananao foana amin'izay ataonao rehetra. Tonga dia ampivoapasana ty marina. Inona no ataoko eto Misy fasana izay io aloha io atseho ny varavarana avy eo ankavia fa hisokatra io. Fa ho vonoina nga no didina ho hiditra fasany Ny toromarika fotsiny arahana dia mety ny zavatra rehetra revo aleo rangaha arahana izay ambarany aleo hiditra ato dia ho hita eo ny fahamarinana izany. Aleo atosiko ty varavaram-pasany ty izany ko. Ohatray marina misokatra tokoa le varavaram-pasana. Midiranaka fa misy ny mahasoanao amin'ny lapany lavomenao ary ianao no hitantany toerana io. Toa misy labozia marobe mirehatra ato sady mazava be toy izao anaka ny anatin'ny lapany lavomena ary tsisy ho tafiditra ireo mpikambana raha tsy mahazo lalana. Marina le volaninao sady toa feno vola be izy izany. Marina tsy hanapitrisany raha izao fanombanako azy zao ary inona koa ireo volamena marobe ireo Ny mahakasika ny vola dia rakitra isan'andro avy mikambana ireo. Ny volamena sy ireo volafotsy kosa dia azo amin'izay tratralina ka esorina aminy izany ary ambonina hiato. Dia ahoana izany ry bebe no mahakasika an'ireo Izay ihany aloha no azo ambara aminao. Averiko any an-trano ianao ary jereo anatin'ny efitrano ny lavomena ary imbozony ka manatona an'ireo mpikambana eto tanàna. Eny ary bebe aleo mihitsy aloha andeha ho any an-trano tsika.
bebe fa aiztsika zany to maizina be ato aiza ianao teo efatrano sikanaka elatsy fa aiza ho aiza atao tranontsika zany ry bebe raliza misy zavakary natao trano ato misy alaela voamianao ary zony fa fikambanana ary mandimby de amin'ny fomba hoana ny aneken'ny olona ho filoha zany tsy pirenena nie zany anaky filohan'ny lavoamena misafidianana fa izavy ireo mpikambana ary bebe voaka mandeha manerana antanany ianao ka zerapa sy andray ianao dia anaky ianao avosa rehetra lalavanao rehefa mpikambany lava fa iza zany no tokony anatonana voalohany raha manatona vabozo no atoninao dia izo akasika izany raha matorabozy aleo ary fa andramako eny arery bebe rehefa mazavaoa ny zavatra rehetra dia lasa tsisy very zay ry bebe aza manahy ianao taonandrivotra be teakory ny andro sady tena mahazaka mihitsy ange izy zany vonjeo 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 sady tena tsemboka be angely ty izy zany rivo fa misy inona fa nisy inona ry zalahy rivo fa maninona ry ty alahy sady tena tsemboka be angely ty alahy zany rivo fa misy inona fa misy inona ry zalahy ka ela mikorofotrofoka sy mika tsy fantatroko fa misy inona ao tsara vela rivo jereo ange ty alahy mitsotsoy ohatry ny voalavy rano amin'ny atsemboana fa misy inona lesy rivo nanofo ratsy letsy sady aza hitako ka ilaza aloza eto indray ty alahy ty rivo na aloha alary mahefy hitantarany azy meno an'lahy lesy zay nanofy an'le bebe anay efa maty letsy ary zalahy zay mihitsy lesy le nahiko teo ka ovonony ato ve ontsika fa misoko toka atao tranony sa ahoany mangina ho ahy alary mahefa miainy ny fitantarany langy rivo firy aloha zao vo amin'ny telo maraina lesy so de tokony hijery le vinanonongo lesika de ody so de ahita aloza tya ka le vilany ange le tsy mety tsy ho hitantsika an'io fa inona no ilazany lahy zany rivo misy zavatra mahakasika an'izany nga tam'le nofony lahy retiko lesy te manao eritreritrako mihitsy nofo ve de ahita an'izany fa misy ifandraisany ka tantaro amin'izay raha nofony lahy ry iarahana meno sy fandiniany toy izao ary ka ianao tsary maraina ihany ty miandro efa tapitra voakisaka daoly angely ty reo entana rehetra fa mbola tsy nahita an'izany arina kely misy an'le lavaomeny zany tsika zalahy aleo nolokotsiaroko ahy ihany inona moa mamaika sady tsy afaka miala ty tsonika antsika raha tsy ty ny volan'olona angely ty kivalany sady le volanonogna ange ka nisy fikarohana anao atao dia ho mpanefoefo kely tsika raha ile fifanarahana tamin'ny mpanambola iny mifototra ny fahafana lesy de ny fahitana an'ireo zavatra ho zahantsika tya de le vinanonongo sy vola misy sary akoilahy iny tsy misy idirany lavaomena mihitsy lesy zany nofo oatra ny nofo reka ihany ny an'lahy fa toko ve aloha ny tena misy an'lizy rivo so lesy de tokony ketrika afo ho hitadavana an'izany tena tato mihitsy letsy le nofoko alina aleo le sakarivotra kely atsy amin'ny efitra ambadika atsy fa maimbobona be ko ato zany zay mihitsy lesy sady makaina sainana kely mihitsy alaloha ry fa any milangy mibolina treto ndao ary aloha akaina kely ary aloha aka tsy toerana zakanainy eto ambany eto ikariko ato ambany fandina ato aranga zay voasity olona ao ambany fandrinao ohatray marina misy saronakarina ty manaraka an'le tsy voasity maifio rivo so de mba misy ifandraisany tena le arina kely mifanarina tokoly ty io ento ty ho jerena
dia inona ny tena hevitry ny arina kely izy zany? Jereo aloha lesy ao anatiny a, ho hita eo ihany ny toyany avy eo. Tena le ila voamena mihitsy le tsireto a. Jereo io efa misy tady embosonana azy, sady toro tokoa ny isany amin'ny tady ray. Ary inona avokoa ity reto menaka be fofona be reto? Dia ahoana ny tetika? Miala tsiny aloha fa ohatran'ny hoe mivantana be ny resaka ataoko amin'ny larivo. Fa raha arak'izao hitantsika izao dia mpamosavy ny reny be an'lahy. Tsy dirantsika lalina zany fa sy azahoana ny reny aloha no atao. Fa nazanona tsy zany kosa aloha tsy vocal zany kosa. Tsy misy maniry an'izany letsy fa sy azona ny zavatra karohana everina. Inona ny tetika zao? Tsy maintsy miona amin'ireo mpamosavy rehetra mpikambana amin'ny ila voamena eto an-tanàntsika an'io. Enjana ihany aloha zany. Fahita foana rangazy ialana amin'ireo a. Atrehana aloha izay mitranga. Aleo ary avondrona ny hery dia embozony io lavoamena roa io rivo dia anainga itsika hito ny toyany. Io mivarotra eo an-tsena io ity bebe arabozy. Aleo anatonany elo fa izy no anoro lalana amintsika hoy hafatra bebe ralizy arak'ilay nofoko ihany. Ohatrany matahotra zany le sa natona ny tira matoby ity. Eo indray le disy ny fahatahoany. Efa andro mazava be zao sady atoandro be nanaritra. Ajanony ihany aloha ny resaka reo lafa aleo hiarika avy atrantsika. Tsy laiko hiteny ohatsony lary mahay fa efa akaiky ihany ingatsika. Rivo elano mitarika ny resaka dia manaraka fotsiny izay loha. Marina mihitsy zany. Sady elange zafikely ny bebe. Akafaliana lehibe anako ny nandrasako anareo indrindra mahafinaritra ada reka laty fa miramira tava fatina tahotra trony. Tsy izany bebe rabozy fa inona mampianahana an'le kelity tonga dia ambarao fa vonitiaino ary efa tsindroko ny tsinao amba. Tena zaindra ny fiomean'le raha matompamosavy ity. Matahotra mihitsy azarika. Efa tsy maintsy miatrika. Tsy mora tokony mitady volo zany. Olty rivo a. Tonga dia ambarao izy mpikambana lavomena hoe zay. Tsy izany bebe fa hitanao ty embozonako ty. Tray oka manaiky anaka tiasina resaka betraka fa tonga dia hofoloa avy hatrany ianao ary makasitraka amin'ny fanekena fa mpitondra avy hatrany ny lavoamena manomboka ny oalina. Ny oalina hoe fangatsy vita eto ny resaka raha matorabozy. Tsy tapako rehetra zany anaka fa tsy maintsy ambara mpikambana lavoamena rehetra indrindra misy anareo mpikambana vaovao sy anao foloa hitarika ny lavoamena. Bebe rabozy hoana zay anaka. Dia zasy le namako raha io koa zany afaka manaraka sy miditra ho mpikambana amin'izany. Dia afaka miditra trarinareo anaka tsy mialon-drafa eny ny lavoamena indrindra akaiky ny foloa vaovao ianareo tsy andraha zany ny mpikambana. Arono bebe rabozy zay anaka. Misy firy zao ny mpikambana lavoamena dia ahoana ny fepetra ao? Zay tokony saikadriniko anao anaka. Misy 5 mpikambana lavoamena, 7 lahy ary vehivavy avokoa ny ambiny. Ny mahakasika ny hoe fepetra indray mila manonona fomba sy ny vola kely ny androany ianao ary hatramin'ny ariary ihany. Ohatra ny ahoana ny rafitra zany ry bebe? Araka zany dia mihetromboka mitakalo ny fitandrisana ary miafara amin'ny ariary araka ny nambarako anareo. Voray avokoa zany bebe rabozy fa misaotra raha riva zany. Amiraika 12 alina no atrafanana ny volana zareo aza manapa hifampita sy laza mpikambana rehetra rehefa tolakandro e. Dia makasitraka indrindra anao zany raha riva miontsika zay ampandrosony fikambanatrika no imasoa tsy maintsy mandrosa trany ny lavoamena indrindra nahazo anao foloa
mendrana anara aloha nareo e. Vita ihany nitingana ny onana tambaramatorabosy fa inona ny hevitra ho tanterahana manaraka e? Dia ahoana tiany alalana ny mahakasika an'ilay vola kely fahiny e? Ary inona le hoe takalo aloha e? Mahakasika an'ilay hoe takalo aloha hoe ahoana? Dia zavatra tsotra, ohatra hoe fiara takalo omby mifa, fa le vola kely ity ny tena olana ko. Dia ahoana nefa anao tao amin'izany e? Leo aloha dia kely tsy ampitandrefany e. Misy olobe ao izay tia mandalina sy mianatra momba ny resaka vola. Mino aho fa mahalala an'izany izy e. Tsy maninona raha manome vola kely azy ary tsika hanomezany an'izany. Karaha zany mba omeo vatsy kely ihany ary aloha hanomezako an'ilay lahy antitra andehanako eny e. Tiary dia malaky alahany e, sa tokony araka ihany tsika telo lahy? Tena aleo le rirerino andehany raha tahina fa ny ena amin'ny rapozy mpamosavy iny eo ndraiky. Hita lahy eo ny ariva ary mahefa hita lafa zataitra eo indray le anyanareo lahy reto mandehanareo lahy rivo dia aza asiana latsaka mihitsy avarany any e. Sady mino fa mpikambana ila voamena koa zany rangabe zany satria fantatra lahy zay ringafloa. Lasa fa nomboka hanondrana indray tiaka amin'ity tahina dia mahita sy mahazahony rariny ihany lesy a. Dia inona kosa ataontsika molato ry tahina? Miandry sy mikaroka manerana ny tanon'ny vola kely misy harikolalo so mba hita ihany ko. Fa mino ve aloha elahy fa mety ho azontsika ireo zavatra karoantsika ireo e. Kiry mahefa ka inona moa ny andehany any lahy ty raha izany ka? Mila manantena foana lesy eo amin'ny fiainana, sady tsaroa fa miambotra namanaina nge zavatra ataontsika io e. Dia raha sanatria tsy mahazo an'ilay torolalana sy vola kely fahiny rify dia ahoantsika? Sotra foana lesy midirana any a rabozy iny fotsiny resahana tsara. Eny e, marina aloha zany e. Fa raha rivy ty lesy ny tena mila miresika mihitsysika iona amin'ny mpamosavy inge zany sady membavy tena hita eo e. Aleo aloha andrasany le ry dia hita eo e. Tahina, misy mandona lesy zany so dia rabozy zany. Inona koa ary tia mahataitatra ny lato io ro mahefa sady tsy tokony atao ohatra n'intsony eny elana. Sokafy ary aloha mivaravarana fa so tsy azoko mihitsy elahy ty ka. Iaona sy fanatrika aza ho atora ariva ka hanokatra varavarana dia atahorana indrindra andro atoandro be ty. Sokafy aloha dia hitsy olona ao e. Fa ady firy vela tsy voavoaina bandy fa misy inona indray ato e. Ka mahefa ihany lesy no antony io a matahotra hono le ry. Mandro so lesy aloha rivo. Ahoana inona vovo farany? Tena marina fa nahilary mahefa. Mpikambana ao amin'ny lavoamena tokoa le razily ary nomeny amin'ny fomba fidiranao sy ny vola kely tanysaina. Zay ary ho ahy ahoana ty a tadidiny lahy avokoa ve le fitanysaina? Tadidiko ka. Sady vao nahita le lavoamena ny ambozonako izy dia faly avy hatrany no nanambara hoe andre matofoloha. Dia nanontaniany laby iny misy an'ilay vilany. Dia ahoana tokoa ity ny mahakasika an'iny vilany iny a? Saika adiniko tokoa ity fa ahoana? Nanontaniako avy hatrany le vilany nongo sy vola kely misy sary akoholahy. Aonga hono le vilany nongo? Le nofoko iny ny tonga dia nambarako hoe iza ny tokony hibata le vilany fa tokony akisaka ho diovina, miova andrina, miova sata, miova filoha, miova ny drafitra rehetra ho ihany. Dia ahoana nefa ozy izy? Sady efa feno voly le izy ka tokony akisaka ihany koa. Masaka zany e. Fa mbola misy dingana tsy maintsy ho lalovana fahasamano an'izany elahy fitanisanan'le vola kely. Zao e, iano tsara raha fa efa nadikako reto avokoa le izy sy ny fanao fahiny. Aleo lesy vakiny tahina dia manitsy fotsiny lara misy diso a sa ahoana? No tsara raha fa vakiako e. Takalo natao fahiny, nisy ny vary ray venty, nisy ny vary telo venty io a, vary fito venty,
vary sy vety, vola boritra, ilavomena, raimbolanja, venty sy korobo, loso, zay voariary. Tena enjana be re tsy izy zany de lavomena zany ny safidy natao anaran'le fikambanana. Zany tokoa letsy ny lavomena no anarana ny saloran'ny fikambanana ary tsy maintsy avahana toy izany mihitsy io. Dia ahoana raha nitetika fa nga moa tsy hoe ny atsapanana ny fotoana raha alle amin'ny 20 mila mivonona tsara angentsika raha izany misy tetika hafa tokony alamina ve? Zao raha mety dia lahy no manao ny fitansana rivo. Ilahy mantsy mifoloka rehefa vita izay dia manolotra anay fotsiny lahy dia vita eo ny toyany. Dia fa zay zaniko samotratrandra rivo avokory zalam-pamen'ny alina. Zalahy, efa tonga ny ora, mifoaza amin'izay. Fa mifiry aloha zao Ole, efa mananika ny amin'ny 20 tokoa zalahy, inona atao? Miomana dia andao hivokako. Sa ahoana ny atao? Taddio tsara rivo le zavatra ho tenenina sao anahirana. Sady raha misy ny zavatra tsy mifanaraka amin'ireo angeka tsy hamenatra an'ireo ny tonga dia amono atsika. Marina mihitsy. Aza manaly isany fa vitako hoe sady raha sanatritsy tadidiko dia mba hampililisany sa ahoana? Eny tsy miala eo anilan'ny lahy eo mifanoana foana tsika lesy. Andao ary anainga fa tsisy tokony hijanonana intsony ange zany eto ary mangatsika be aty atokotany ety izany sady tena maizina be mihitsy le tia. Efa natao ty letsy sy azona ny arena ndao tsonjovona. Misy vorodolo zalahy inona nidiny eo alohantsika iny dia ahoana ny atao? Tsisy tokony atahorana ntsony lesy zany tongotra mbe andaka nytika tsy miverina ntsony. Afaka kelikely ty vohatra tiavintsika ty no misy an'le atsapanana tenen'ny rabozy zay toerana tena mangina sy ahitana razana foana rehefa maraina matetika fa ingy malaza misy lolo ihany koa. Dia zany vino tsy maintsy andanatsika ry zalahy. Ka nidina ndray ara ve tsika tsy maintsy atrehany ty ary tsy mora lesy za mitady arena zany no maefa. Marina mihitsy zany ry tahina, mila miavy sy miatrika ny zava-misy vao tonga amin'ilany areny. Marina ry zalahy, olona itsy misarita bolo be ao ambadiky ny tambo itsy. Tena olona tokoa lesy io. Oay, jerety izy miboritana be sy mangiloilo-menaka ny vatany. Aza mikorapaka lisany fa hanalakanjo aho mba ho hita le ilavomena zay ambozonako Mety tokoa zany zalahy, sady toa misy ihany koa ange iny ambozonana iny. Oay, inona nidiny eo antsorokile mpamosavy iny le ty le vondoa. Jereo fa omeny sakafo le izy. Efa akaiky tsika, aleo tonga dia anatonana aloha ty dia ho hita eo Marina zalahy, tsy irabozy ty manatona tsika ty. Arapainareo tonga so resitella aleo tonga de toizana ny difo efa sasamiandro mpikambana rehetra. Fa aiza moa zany no hivondronana sy hanaovana ny dinika. Marina letsy ry tahina tsy ho sovaliny ty ramatoa be ty tsika. Jereo ange amboziny misarita bolo be mampatao. Moramora ho ahy ela fa tsy haninona antsika izany io. Tonga sika eto natao hoe valan'ny lavomena ary aloha hiantrondreo mpikambana. Ay, tovonsokatoka ny rabotsy dia tonga avokoa ny olona maro menamembavy misy menaka avo. Fa inona avokoa reto ry tahina ho fatytsika raha zao reo ny mpikambana rehetra ilavomena anaka. Fivorimbe moa anio tsy andraisana mpikambana vaovao sy filo vaovao ka ndreto zahay. Dia inona zany ny ataoko ry bebe rabozy manoloana an'ireto olona maro be reto. Aleo ary fa ampangindreo olon'ireo ahy anjaranao no mitranisan'ireo volan-kely fahiny dia ho fotoan'ny lavomena ianao orinan'izay mangina salalikisany Oay,
Rehefa vo niteny tamin'ny fioalina ity ry abozy dia nangina tsisy niteny tsony rehetra. Tena enjana koa zany. Izy ny filoha vaovao izay andrimbin'ny renibeny dia ny filoha teo aloha Ramatoraly zany e. Reto roalahy reto kosa ny mpanampy azy ary miara-miasa amiko ihany koa e. Ka noho izany tandrosao ny lalan'ny lavomena hatramin'ny ery azy. Takalo no natao fahiny. Nisy ny vary 2 venty, ny vary 3 venty, vary 7 venty, vary 6 venty, volaboritra, i lavomena, i raimbolanja, venty sikirobo, loso. Zay vo ariary. Fa ny lavomena no isaloran'ny fikambanana izay iantsoroako. Tena mba hatadidiny rivoko sara lesy le tany sana ary maefa. Raha toa aloha dia tsisy tadidiko zany, indrindra manoloana ny reto mpamosavy maro be reto. Ao tsara velisany e. Ao tsara ka. Dia ahoana no mety ho toy an'ity ketrika ity zany e? Leo fa mbola ho hita eo e. Ary lasa azy andray efa teo e. Sao anao to foana any iny la. Ry miondrikondrika eo ambany bozaka io lery e. Aleo lo atsoina sao anahirana. Dia zao hitatry ny rakitra dia lasa avy tany sika hiditra andrapan'ny lavomena. Toy izao ny fanao rehefa misy fivoriana na fiatrehana sy zavatra mahasoa na fahoriana na fahatratrarana sanatria poa. Na raina ialina ny andro. Tena enja ny zava-nisy aliana ry zalaka. Zavatra tsy mampino lesy reny ry zala. Taparaina ka mora. Sady mpamosavy lesy miarahana amin'ny sira. Dia ahoana tokoa aloha nakana le vilaninongo sy le vola misy sary akola reny e. Sady efa tena feno vola ravina mifatratra be angely ity le vilany. Anakarena le sika raha azy reo vola mena sy vola fotsy paky fotsiny. Misy fasana tongo-tany maromaro angely ty ao e. Iza amin'ireo no sokafana. Ka tokony tonga dia atao maraina dia lasa avy etrany tsika ry zala. Zaly niondrika mahalala iny ahoana ty? Namatotra bozaka 3 ka izay misy an'ireo vonindreo no misy ny lapan'ny lavomena. Ka inona ary no andrasana fa tonga dia raikitra avatrany e. Reto lamba izay firakotro reto ihany no anaronana azy dia akana ny volan'ny fana fiara akanesana any amin'ny toby fiantsonana. Tonga dia lasa ny Antananarivo avy hatranytsika. Ka omany ary ny fitaovana rehetra dia lasa avy hatranytsika e. So misy atsikaritra ihany koa. Tsy manao velomo zany fa tonga dia any an-tsapanana ny antony. Sady lamba mahafantatro olona ety Androrivo malaky fotsiny lahany. Lasa ry tonga dia any zany fa mba mailomailo foana. Miomaly lary mba efa dia anika totsika. Manao an'ity kiraro ty ala izy dia lasitsika. Fa leo miodidina ny lalana so hita amin'ny bebe rabozy io ka oloza. Aingana fotsiny la dia tafitsika e. Mba ato ary ve zao ry sara-pitantitra etany e. Io eny fa mbola eo atokotany io ny fiarany. Aleo raha rotin'aingana sady efa sasa mihandry azy izy rolany. Mba fihetsy kosa aloha lary mba efa nahita hevitra namatotra n'ity bozaka ity fa raha tsy zany tsy ho hitantsika mihitsy ty fasany ity. Tonga dia mifatorako avokoa aloha ny lalana natongavana ty e. Mba fihetsifihetsy koa rehefa mba te anakarena e. Fa zany aloha ihany e. Fefa vita fia avokoa ny entana sy ny vilany ary ny arena rehetra tao am-pasana. Nefa mbola tsy tonga ihany ity rivinaka an'ilay fiara. Raha tsy diso aho tsy le rive ty mitsopatananao anatin'ity fiara kely tamin'ity e. Dia ahoana ny fandrehany zalahy? Reo fa vita reo ny entana ka elange sisa no andrasany. Sady tena tsara vintantsika ry zalahy. Miakatra ny andreny vohatra no ny risara. Tonga dia vita ny natao zany ko. Dia ohatrina hono ny fanarany. Aza be resaka eo lary maefa. Izay teneniny io ampafiriny mbola ao anaty vilany sy ireo gonikely ireo zany. Raha tsy misy zavatra karakaraina intsony ny fiara risara dia andao anainga. Sady efa ela ihany izay namatrara ny entan'izay a. Alina ity ny andro tonga eto Antananarivo ihany la.
sady mitondra ny arena be. Ary inona indray izany mampiteny rery an'la zany ry Mahefa? Tonga ny arena vao iteny rery. Tena mba ho tafa amin'izay tokoa lety zantsika ry zalahy. Ely izay niafiana sy tsy fanana an'izay fa hivoatra amin'izay zany tsika letsy e. Toa ny manofy aletsy e. Velomena rabozy sy mipikambana lavomena vefa tiany arebe sy ny vola mifatratra tao anaty vilany nongo ary ny vola misy sary akolasy izay arena rehetra tao. Ka sao hoe afaka manao ny vinavina amin'izay la ry Mahefa. Reo ny arena rehetra ary tsy ho lany izy ireo e. Ataovy ny tetikasa rehetra. Fa mba manan-kevitra ry zalahy. Ahoana? Maninona moa tsika raha anangan'orinasa kely raha mitantana na dia efa samy mba afaka ihany azy e. Ielana amin'ny vavan'ny olona nge e. Hevitra mety mihitsy zany rivo a. Dia atao hoe ila vomena ao nanaran'le orinasa tsika. Ka raha pitso maraina ihany lesy dia mitateraka avokoa fa nireny lisany a. Efa tsy mila mitady vola tsony fa ny eo am-pelantanana aza tsy ho lany. Fa izay ihany ary zareo ato nefa mikambana ato efa sasamiandry avokoa. Aodre anaka rabozy ihany ty e. Tena aleo mihitsy tonga dia hosokafany ty varavarany ty sao resotory ato izy telo la sady tsy hitako nandralondralo ny maraina sy ny herivo. Ohatra to tisy olona trony ato. Aleo aloha jerena fa misy taratasy mipetraka ity ambanin'ny lavomena ity ho an'ny dadatro. Rehefa tonga eto ianao dia mba hidio ny trano falasy zahay naka ny fanana bebe tao anatin'ilay fahasapoana tery atrapana zay dia lasa fa manaraka miresaka tsara. Zay aloha dadatro so izay hito ny akana inentana rehetra veloma rivo. Allô, tatato fa misy inona? Marina hoe eny e, aleo fa tantaraiko anao mahakasika an'izany lavomena tansan zany e sy mampalasadala azy zany. Fa misy inona hono zany tiry rivo lasadala hono ny rabozy ary miantsoantso an'ireo mpamosavy namany e no midelira ny vola sy ny volany nongo very. Ilavomena zany foana hono midelirany ao dadato teo. Manary tena tovy manga mipotra koa zany izy ka. Anisy fikambanany lavomena rediredeny. Allô, dadato mbola ao ianao? SF Radio. Lavomena. Tantara mitohy nosoratany Rabary Centre Christian na Kalomby. Faly no tahina, Louise Ravelso no rabozy, Ralala no rahiry, Christophe Rabiarmanana no rivo. Fikarakoto arivony no mpanatontsy, Iandro no landrindra ara-teknika. Ilavomena.